Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenany tondrato kiazava. Tianay raha raketinao hodiary eo am-ponao zao teny izao. Ny asambarana no ahatonganao tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao mafy, ny ranomaso no maha-olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena, kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonganao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia aza kivy fa mandro soa-trany. Averina indray, ny asambarana no ahatonganao tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao mafy, ny ranomaso no maha-olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena, kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonganao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia aza kivy fa mandro soa-trany. Ary aoka ho toy izany no ianarana fahendrena ho an'ny fanahinao, fa raha azonao izany dia hisy fihavarana ka tsy ho foana ny fanantenanao. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Ohabolana toko 420, andinina 420. Ohabolana toko 720, andinina 420. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoa ampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Afenuni sabata yana tiketota nuluwajali Aisai pakatu Sipamyavunamu Simitandinadi Luampukasu Udavutuku Tanahai nisafi Antsa fiobina imeritsy atosika. Adeo fitsapana afafiny ratsy dia alembanady, milokivy mazana fatolany vatsy mosarena fity, sofa eo ny tamo anoany jery eny adalan'omba, sisanampy hotody anoana ery
azimy zay anjarantsy de tsy maintsy efa mila sototsiry anaovanany tratsitsitsinania fafanay marobe maniry ande sangy misalasa miainanaty azimbe voakenja vofe anivelaniva afalintsumita tafitsaranata usakarineti afenuni sabata yainatikekota nuluvatari aisai pakatu simbaniavunapu simitadinati nuapukasu uravutuku fanahaini safi afalintsumita tafitsaranata usakarineti afenuni sabata yainatikekota nuluvatari aisai pakatu simbaniavunapu simitandinati nuapukasu uravutuku fanahaini safi atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra arak'ilay feonkira famantarana teo dia fotoana ny tsara ho fantatra zao eto amin'ny onjam-peo ny feo fanantenana miaraba mpiaindrehetra tsy ankanavaka dia mirary indrindra mba hasoanao fanarahana ho fandaharana ankafizo ary ankamantatra kely ty inona ary ny biby goavana indrindra eto an-tany io efa samy nytanisa iresaka mahakasikasika na biby isany goavana indrindra eto an-tany tokoa ny fandaharantsika amin'ity anio ity andraso anie alefa ny feo mba ho fantatra hoe fantatrao ve le biby izy aloha tsy misy aty amintsika aty Madagasikara kanefa raha mijery fahita lavitra mahakasika ireny biby ireny ianao na koa mety hoe any anaty horonan-tsary mihetsika any dia ho fantatrao fa feo an'ny hippopotame na lalimena izany misy koa ny manonona azy hoe behemota ny hippopotame dia isan'ny biby goavana tokoa eran-tany misy ihany koa ny miantso azy hoe lalimena ho isika teo na ihany koa behemota ho antsika mety mbola tsy nahita dia andraso anie fariparitana amintsika ny abeny biby be vatana tokoa ny hippopotame izay miendrika barika be mety irefatra any amin'ny 4 metatra sasany any izy lavo zany ary ny lanjany dia 950 kilao na 2,900 kilao ka hatramin'ny 230 kilao na 3 taonina sy 400 kilao tena mavesatra tokoa zany tsy tsapantsika amin'izany ve fa tena biby goavana tokoa ny hippopotame mifanaraka amin'izay vatan'izay dia ngeza be ihany koa ny lohany hafa kely tokoa ny naharian'Andriamanitra ity biby ity satria ny masony ny orony ary ny sofiny dia eo atapony karandohany avokoa no ahitana azy izany rafitra izany dia mamela ity biby hippopotame ity ho afaka miaina tsara na dia any anaty rano maharitra dia maharitra ary mitovy amin'ny voay sy ny castor zany izy fantatra ihany koa fa manana vangy lava be ny hippopotame ny antony io
dia ahafahany mandrirotra sy maka ny sakafony. Manahoana ihany koa ny vatan'ny hipopotama, manana hoditra matevina dia matevina izy, ka ilay sosona ivelany indrindra dia malamalama. Ny anton'izany hoditra matevina izany araka ny fandiniana dia miaro azy amin'ny taratra ultraviolet. Aiza no toerana honenan'ny hipopotama? Ny ankabeazan'ny fotoanan'ny hipopotama dia any anaty rano. Izany no mahatonga ny rafitry ny vatany nataon'Andriamanitra pahary hifanaraka amin'izay toerana iainana izay. Kanefa ihany koa afaka mandehandeha an-tanety izy. Manana fiainana azo lazaina hoe tena tia rano ny hipopotama na lalimena mba hisorohany tsy fahampindrano sy ny fahamainana. Azo lazaina izany fa biby miaina amin'ny toerana roa ny hipopotama dia any anaty rano sy ety an-tanety. Ny faritra tena ahitana ny hipopotama kosa dia any Azia, any Europa ary indrindra ao Afrika. Miaina amina andiany ny hipopotama amin'ny toerana iray. Ny toerana tena ahitana azy dia mety ho farihy io toerana io na renirano. Misy mahalala ve hoe inona ny sakafon'ny hipopotama? Efa retintsika teo hoe manana vangy lavabe ny hipopotama ahafahany maka ny sakafony. Kanefa tsy midika akory izany fa mihinana nofo izy nahoana ho ianao? Ny hipopotama dia sokajiana ao anatin'ny biby herbivore na ihany koa tsy mihinana afa-tsy zava-maniry ihany. Mahatalanjo ianao, nefa biby tena goavana be reny. Inona ary ny tena sakafon'ny hipopotama? Ireo karazana bozaka sy zava-maniry maro. Fa ny mampiavaka an'ity biby goavana ity dia izy tsy misakafo raha tsy ao aorian'ny fahafatesan'ny masoandro. Rehefa maty izany ny masoandro vao misakafo ny hipopotama. Mahatalanjo no? Ankoatran'izay rehefa tonga ny haintany dia afaka tsy mihinana mandritra ny fotoana ela ny hipopotama. Mifanohitra tanteraka amin'ny haben'ny vatany, satria isika raha mieritreritra hoe mihinam-be no mampagoavana be ny hipopotama dia tsy izay, fa izy ny biby azo lazaina ho biby tena zara raha misakafo. Andao ho fantaritsika indray ary ny fotoana fampitomboan'ny hipopotama taranaka. Ny vanim-potoana hampitomboan'ny hipopotama taranaka dia rehefa fotoana ny haintany, satria eo ny tena mivondrona ny hipopotama ary manamora kokoa ny fitadiavan'ny vady izany. Tsy mampitombo taranaka ny hipopotama lahy raha tsy manomboka eo amin'ny 1 taonany ka hatramin'ny 17 taonany. Ary ny hipopotama vavy kosa dia eo amin'ny 7 taonany ka hatramin'ny 15 taonany. Izay izany no fotoana fahamatoran'ny hipopotama na ny lalimena. Ary ny tsara ho fantatsika dia izao, ny hipopotama kely dia mandritra ny fotoanan'ny orana mandrakariva no haterahany. Tsy misy vanim-potoana hafa izany hoe na ririnina na lohataona, fa amin'ny fotoanan'ny orana no haterahany. Izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy ny vanim-potoanan'ny orana, satria izay no mahasoa azy. Manahoana indray ny alavaam-potoana iainan'ny hipopotama? Tsara manamarika aloha ho antsika fa biby mampinono ny hipopotama. Biby tsy dia tia mampiasa vatana loatra izy, kanefa mety hahatratra hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 taona no any ny fotoana velomany. Tsara ihany koa ny afantarantsika fa toy ny olombelona ihany izy ireny, dia mamoaka feo. Mamoaka feo izy rehefa maneho fihetsem-po. Biby goavana anisan'ny noforoan'ilay mpahary tamin'ny andro fahenina ny hipopotama. Matalanjona tokoa nahariany azy. Tsarovy fa manoatra lavitra noho ny biby ianao. Tian'ilay Andriamanitra mpahary sy karakaray mandrakariva ianao. Moa ve tsy mampitehideran'Andriamanitra ny fahendrena ary izao rehetra izao? Izay koa no amaranana ny tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Judithia Soanitra no ny farimbona nahatotoza ny fandaharana tsara ho fantatra, Rila kosa ny teo amin'ny lafiny teknika,
dia mirary sosy mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Iraky ny avo anosy be ouest. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Wana namakui miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao uninao antany vaova miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao uninao antany vaova fafeno faoliana sy fitaliana antany tia feno seto hakimiana makiviny fo fafeno faoliana sy fitaliana antany tia feno seto hakimiana makiviny fo andao resakaiza mivononana loyalty nofotona tena mety ka malakilaky resakaiza mivononana loyalty nofotona tena mety ka malakilaky nofotona tena mety miandranao ilay feo ny fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ampifelena lalandavaka mpianao jaina no ionanay aminao izay manaraka ny fandaran'ny radio adventiste maneran-tany. Maniry izahay mba handray fahasoavana ianao eo ampanarahana izany.
miaraka aminao eto anio Yolande Ratsiomanana sy samy eo mivata fatraisam-peo. Tsy izy vina amintsika ntsony angamba ny hamafy ny fiainana amin'izao vaninandro ianantsika izao. Akoatry ny fahasahotan'ny fivelomana, ny fitadiavam-bola, dia eo koa ireo aretina, fahoriana maro samihafa, ny adidy eo amin'ny fiarahamonina, ka tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy misy tany ienana intsony ny olona. Ahoana re no atao mba hananana fiainana tsara eo anivon'izany toe-javatra izany? Fiainana manao ahoana no tokony iainanao? Alohan'ny anokafana ny Baiboly dia raha mivavaka isika. Irainay tsara indrindra ny an-danitro, miantso ny anaranao izahay. Mangataka aminao izahay hanazava ny sainay, ka raha nokatra ny Baiboly izahay dia ho takatray ny tianao ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ndeha hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Mpitoroteny. Mpitoroteny toko 5 ka ny 7 ka hatramin'ny 10. Mpitoroteny toko 5 ary ny 7 ao no vakiantsika. Izao ny fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra, sady feno ratsy ny fon'ny zanak'olombelona, ka fahadalàna no ampony amin'ny andro iainany. Ary noho ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Raha mamaky ity andininy ity isika dia toa kivikivy ihany. Zavatra iray ihany no iafaran'ny olombelona, na manana izy, na mahantra, na lahy, na vavy, na endry, na adala. Fahafatesana daholo no miandry izany olona rehetra izany. Eny tokoa, misy fitenenana mikasika izany, manao hoe raha mipetraka ianao tao miandry azy, ary raha mandeha tao mitady azy. Kanefa no arian'Andriamanitra iaina mandrakizay ny olona. Ary tsy sitrak'Andriamanitra na ny aretina na ny fahoriana na ny fahafatesana. Voalaza ao amin'ny Romanina toko 5:12, dia tahaka ny idiran'ny ota avy amin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Raha ny tokony ho izy izany, dia efa maty avokoa isika rehetra. Ahoana hoy Jeremia mpaminany? Famindrapon'Andriamanitra no tsy nalany ringana antsika. Tena tsapanao ve izany famindrapo sy fahasoavana izay omena maimaim-pona izany? Ny Mpitoroteny dia milaza ao amin'ny toko 5 ihany ary ny 9 fa rehefa maty ny olona dia tsy manana anjara amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Misy mantsy mihevitra fa rehefa maty ny olona dia mandehandeha ny fanahiny ary afaka mivezivezy eny ambonin'ny tany. Mazava ny voalaza eto, tsy manana anjara amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro intsony ny maty. Miala sasatra izy, matory izy, ary tsy fo raha tsy ny tompo no anangana azy amin'ny fiaviany fanondroany. Noho izany, dia tokony ho raisina ho tompontsy ho lehibe ny fahavelomana. Raha mbola manam-pofinaina ianao, dia raraotra izany fa mandalo izao fiainana izao. Ka ahoana ary ny toy ny vakiteny ao amin'ny Mpitoroteny ihany? Mpitoroteny toko 5 tonga amin'ny 7 isika. Mandehana, hanao amin'ny fifaliana ny haninao, ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao, fa efa nakasan'Andriamanitra ny asanao. Ny Baiboly dia mitory fifaliana. Mirary anao ahita fifaliana amin'ny zavatra rehetra ataonao Andriamanitra. Paoly apôstôly dia niteny hoe mifalia mandrakariva, ao amin'ny tompo mifalia. Filipianina toko 4:4. Ny fiainanao amin'ny tompo, ao amin'ny Jesosy, dia mitondra fifaliana tokoa. Fifaliana hafakely, satria vokatry ny fahotokiana sy fiadanam-po. Tsy voavidin'ny vola aman-karena kanefa izany, kanefa omeny Jesosy ho an'izay tia azy. Manaraka izany, ho tohizantsika ihany ny vakiteny ao amin'ny Mpitoroteny, eo amin'ny 9 ny tapany voalohany. Mpitoroteny toko 5 ny 9 ny tapany voalohany. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao. Ny fitafiana fotsy dia izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 7.
Apokalipsy 7:7-20 dia izao mivoalaza: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny ranonjanak'ondry. Raha tsorina dia izao: ny olona mitafy lamba fotsy dia olona voavela ny elony, olona mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Tsy ahitana petiny eo aminy satria efa voadio tamin'ny ranon'i Jesosy Kristy izany olona izany. Ary ny olona voavela eloka koa dia olona efa namifamela eloka tamin'ny mpiarabelona taminy. Pitoroteny 7 ihany ny 9 ary ny tapany 2. Ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Ny menaka atao eo amin'ny loha dia midika fanosorana na ositra. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka 4:9-12. Lioka 4:9-12. Ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 10:17-13. Asan'ny apôstôly 10:17-13. Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina. Ny fanosorana ilaina zany dia ny fanahy masina izay hery lehibe ho antsika. Ny hafatra fahaefatra ato amin'ny pitoroteny 7 ihany, ny 9 manao hoe: miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana izay nomeny anao aty ambany masoandro. Zany andiny zany dia mampatsiaro ny zava-dehibe nahoan'Andriamanitra tany am-piandohana dia ny fanambadiana. Zava-dehibe tokoa zany ary miainga avy eo tokantrano ny zavatra rehetra. Raha mandeha tsara ny tokantrano dia manaraka ho azy ny sisa. Mampianatra antsika koa ny Baiboly tsy ho titena na hikatsaka ny ho an'ny tena manokana fa hikatsaka famboazana, fifaliana, fitahiana ho an'ny manodidina. Eny, raha napetraka amin'ny fantahina teny am-piandohana manao hoe fiainana manao ahoana ny tokony hiainako eo anivon'ny fahoriana sy faratsiana ety ambony tany, dia zavatra efatra no voalazan'ny mpitoroteny ao amin'ny 7:7-7 izay nirahantsika namaky teo. Voalohany, fiainam-pifaliana ao amin'i Jesosy. Manaraka izany, fiainana feno famelan-keloka ary fiainana tariny ny fanahy masina. Ary farany izay tsy kely indrindra tsy akory, fiaina-tokantrano sambatra. Irina tokoa mba ho tanteraka aminao, ho tanteraka amiko izany fiainana izany. Mbola eran'vavaka isika. Ray malalo, tianao ho fiainam-pifaliana ny fiainanay. Taio ny fiainanay mba ho tahaky ny itiavanao azy, tariny fanahy masina ary anjakan'ny fitiavana sy famelan-keloka. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Antokopihira ATF Anosy be faro. Hatriza yanao tena tsapafa totorovana yakutra saintositala niaina tao anaty fahalovana. Hatriza yanao tena tsapafa totorovana rakotra saintositala niaina tao anaty fahalovana. Ankehitriny
ankehitry olombaomba efa lasa ny zavatra talo ankehitry tena hitanao ilay lovatsara tsy mbaro. akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejity awr feon'ny fanantenana Simbahisali zay miemotra turosasali yaritra ninunajata harakini yansu ni Jesu Kristi sasana simbahissani Salmi emutra turosasani Nyaricha ninunajata harakini yansu ni Jesu Kristi ankehitryny ni olombaomba efa lasa zavatra talo ankehitry tena hitanao ilay lovatsara tsy mbaro ankehitry ny olombaomba efa lasa ny zavatra talo tsara tsy mbaro ilay lovatsara tsy mbaro fianakaviana fon'ny fiarahamonina inona no atao mba hahafahana miaino tsara izay indray no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra amin'ity anio ity miaraka aminao eto ny namanao Iaja sy Elion ao anatin'ny serasera ifanaovantsika eo anivon'ny fianakaviana ny fiarahamonina hatrany ampianarana sy ny fiangonana any dia fandroesantsika teto fa ny fahaizana miaino sarotra indrindra ao anatin'ny fifandraisana kanefa manana ny toerany lehibe no ny fahaizana miteny ny fahaizana miaino no resahan'ny namanay aza teto indray mandeha hoe tsy mbola nisy olona nahazo fanamelohana satria ny aino fa betsaka kosa no voaheloka satria ny teny ny zavatra miteneniny zay tsy tokony no miteneniny ny fahaizana miaino no miantoka be dehibe mihitsy ny fahaizana mifandray io zany ny fototra mbola ao anatin'ilay hoe fampiasana tsara ny sofina hahay miaino isika amin'izao fotoan'izao anatin'ny fiarahantsika mianatra miresadresaka eto mikasika ny fifandraisana ilayntsika ny mampifantoka ny saintsika manontolo amin'ny fiezahana takatra izay tian'ny olona anankiray ambara rehefa miresaka amintsika izy amin'izao fotoan'izao Iaja dia be dehibe ny zavatra sain'ny olona ao anatin'ny fotoana anankiray na miresaka aminao izy na ianao miresaka aminy dia ianao koa tahaka azy ihany be dehibe ny zavatra eritreretina be dehibe ny zavatra sainina indray miaraka indray fehezina indray miaraka
ka anisan'ny zavatra sarotra izany hoe mampifantoka ny saina manontolo izany amin'ny resaka ataon'ny olona anankiray indrindra fa tsy resaka nomanina le izy hoe iona isika dia afantoka amin'izao loha hevitra izao ny resaka ataontsika iny mbola azo everina ihany ny ezaka atao ifantohana fa le hoe sendra mifanena ohatra eny an-dalana kanefa fantatra fa zava-dehibe ihany le resaka ifanaovana matoa samy mijanona dia miresaka fa na dia ao anatin'ny fotoana ivoriana ifanarahana iresahana loha hevitra anankiray na mikasika zavatra anankiray azany dia mbola betsaka ny zavatra ao amin'ny sain'ny olona anankiray rehefa miresaka izy ka ny ezaka atao zany eto dia ny hoe mifantoka tanteraka ny saina manontolo mihitsy tsy mieritreritra zavatra hafa na inona rehefa miresaka rehefa miain'olona anankiray miteny aminao misy fanontaniana vitsivitsy zay azontsika petraka amin'ny tenantsika mba hanampy antsika atakatra amin'ny fahafenony ny hevitry ny teny izay inontsika rehefa miresaka amintsika ny olona anankiray efa ndresantsika teto aloha hoe mila mijery tsara ny endriny sika amin'ny teny vahiny le hoe expression faciale misy fihetsiky ny endriny eo fijeriny masony fikentro ny tarehany fitsikyny vavany renrehetrareny dia ndray mitambatra mampita hafatra mila mifantoka tsara mijery ny endriny zany ianao mijery ny masony manokana rehefa miresaka aminy akoatran'izay dia misy fanontaniana ity zay tsara petraka ao rehefa miaino an'le olona miteny ianao dia ny hoe inona lazain'le olona inona lazain'le olona ny fomba anankiray hamantaranao fa tena renesinao tsara renao tsara ny teny nambara taminao dia ity ny famerenanao amin'ny teny fohy zay zavatra nolazain'le olona ohatra raha misy olona niresaka taminao momba ny zanany zao momba ny zanako sy ny sisa dia azonao atao ny mamintana ny zany tahaka an'izao ohatra hoe razoko tsara ny zavatra nresahanao ny anaran'ny zanako voalohany dia Suzanne mananjany roa lahy izy kotsy fara no anarany ny faravavy dia antsoina hoe Terezy amin'izay fotoana izay dia ho hitanao fa hofaly izy satria fantany mihitsy hoe tena niaino azy ianao tena niaino mihitsy ty olona ity izany famerenana ny hevi-dehibe nolazain'le olona zany rehefa miresaka aminao izy dia nome antoko azy fa tena niaino ny teny nolazainy ianao farafakeliny ny teny nolazainy raha misy diso ny fandrenesanao azy dia ho afaka anitsy anao le olona zay mifampiresaka aminao satria zava-dehibe ny fandrenesana marina ny teny eo amin'ny fahazoana ny tiana ambara zavatra mpitranga tokoa Elia rehefa miresaka amin'ny dada na ineniny ankizy ao tokantrano dia be loatra ny zavatra ao an-tsain'ny dada sy neny toy zava-dehibe dia iverin'izy ireo zavatra bitika ny lazain'ny ankizy amin'ny ankizy anefa ny dikan'iny dia izy mihitsy ny tsirarahina fa tsy hoe ny teniny ny tsirarahina ary mandratra ny fon'ny ankizy zany fony teny ihany zay nakatotsika izay tsy mandany fotoana neny manokana fotoana kely namana iatsa mba ianony izy io zany mila atao fanahiniana mihitsy anaovana ezaka mihitsy rehefa manatona anao zanakao iresaka dia mijanona kely mihitsy sady manao zavatra no miresaka mianatra mifantoka miaino azy fotsiny atao fantany fa zava-dehibe aminao ny miaino azy dia takan'izany koa ampivady na iza ny fanena aminao dia tokony hizatra ianao hoe na ianao miteny hoe anokana fotoantsika iresahana fa tsy afaka miresaka zao na afantoka ao manontolo amin'ny fiainona azy ny sainao ny masonao ny tenanao mihitsy atao hitany atao tsapany fa tena linany amin'ny zavatra tia no resahany ianao vonina ny karakara azy ianao ary voalohany amin'izany ny zanakao misy tatsambo anankiray nanazavazavatra tahaka an'izao any anatin'ireny sambo ireny dia tena zava-dehibe ny teny tsirairay lazain'ny lehibe izay manome baiko
rehefa miteny ny lehibe hoe ahodina miankavia dia tsy maintsy mamerina izay teniny izay aloha ilaina andray ny baiko hoe hoy ianao teo sefo hoe ahodina miankavia. Azo antoka tsara zany amin'izay fa tafita ilay hafatra. Raha ohatra indray manome baiko ilay lehibe manao hoe ajanona ny milina dia mamerina ilay nandray baiko manao hoe ajanona ny milina sefo, izay vao azo antoka fa tafita ny hafatra. Ny antony mety hitera-doza ny hafatra tsy tafita tsara eny anaty sambo. Oharina matetika amin'ny sambo eny ambony ranomasina ny tokantranontsika ny fiainantsika. Tokony ho zava-dehibe tahaka an'izany ihany koa ny fahaizantsika miaino, ny fahazoantsika antoka fa tafita aty amintsika izay nolazaina tamintsika. Ary ilay olona resantsika ihany koa dia mila mahazo antoka tsara fa voaraintsika ny hafatra nampitainy. Zava-dehibe izay namana hiaja ny fanontaniana faharoa izay tokony hapetraka ao amin'ny tenanao rehefa miaino ilay olona anankiray miresaka aminao ianao zany dia ny hoe inona no azoko tsoahina, inona zavatra azoko raisina avy amin'ny fomba nanambarany ny teny izay nolazainy. Efa andresantsika teto ny hoe ny 800 ny miantoka ny fampitana ny hafatra amin'ny olona anankiray rehefa miresaka aminy ianao dia ny fomba ampitanao azy eo amin'ny fihetsika, ny fijery, ny fiteny, fa tsy ny teny ambaranao. Tahaka an'izany koa rehefa miaino olona anankiray ianao dia ny 800 ny miantoka ny fahafahanao mahafantatra tsara ny tiany ambara dia ny fijerinao ny fihetsiny, ny fahitanao ny endriny rehefa mampita ilay hafatra ampitaina aminao. Ka izay zavatra izay zany dia anisan'ny zava-dehibe rehefa miaino olona anankiray miresaka aminao ianao. Indraindray dia misy fahasamihafana mihitsy eo amin'ny fomba ny tenenana ny teny anankiray sy ny teny voambara. Afaka miteny ny olona anankiray hoe sambatra aho, kanefa amin'ny fomba tena malaheloelo ny lazany an'izany dia milaza ve ianao fa tena sambatra tokoa izy? Ho takatra ao avy amin'izany fa ny mifanohitra tanteraka amin'izany aza ny tiany ambara. Amin'ny ankapobeny dia tokony fandrindra tsara mantsy ny teny ambaran'ny olona sy ny fomba nambarany azy. Saingy rehefa ohatrany misy fifanoherana eo amin'ny teny ambarany sy ny fihetsiny rehefa manambara azy dia tokony ho takarinao izay tena tiany ambara. Indraindray koa namana hiaja dia misy olona milaza nkolaka ny hevitra tiany ambara. Tsy mivantana izany. Ohatra, ny olona anankiray eo am-bavahoana ny fahafatesana dia mety hiteny hoe rehefa tonga ny fotoana, fa tsy hoe rehefa ho faty aho. Ary ny malagasy matetika manana an'izay teny ankolaka maneho ny tena tiany ambara izay. Amin'ny fatra sasatsasa indrindrandrindra eto Madagasikara. Ary raha mandinika tsara isika dia tsy mitovy aza ny fomba hoentina maneho zavatra anankiray amin'izay fomba ankolaka izay amin'ny faritra samihafa. Ny tokony ho vonona trano zany sika anakatra ny zavatra tsapan'ny hafa ampanajana rehefa miaino azy ary atakatra ny tiany ambara. Misy ilay fomba fiteny amin'ny teny vahiny manao hoe message caché, afatra miafina ao anaty afatra. Matetika misy an'izay foana ny olona rehefa miresaka, indrindra raha olona mbola tsy tena mifankazatra aminao izy dia amin'ny alalan'ireny no fomba anehoany azy. Teny hafa mihitsy no ampiasainy kanefa midika mifono afatra ao anatin'izay teny izay izay mila fantarinao. Tena zava-dehibe zany ny atakaranao mazava ny tian'ilay olona ambara. Ny atao dia izao, rehefa takatrao ilay izy na azy atakaranao azy dia fitiano amin'ny teny fohy ny fahazonao ilay hevitra nambarany. Na nataony ankolaka izany na mivantana, fitiano amin'ny teny fohy ilay izy amin'ny fampiasanao teny mahitsy tsy miolakolaka kanefa tsy mandratra arak'izay fahazonao azy. Dia avy eo izy afaka manitsy hoe tsy izany ny tiako ambara, na hiteny koa izy hoe ateny izay mihitsy ny tiako ambara.
fanomezana sarobidy ny teny mamy ikentsika rehetra zany ary mitady an'izany mihitsy ao tokantrano ao, mitady an'izany ny mpinamana. Kanefa aoka tsy adintsika fa ny fifantohantsika amin'izay lazaindreo olona akaiky antsika, ny zanaka na vady na namana, dia mbola fanomezana lehibe kokoa. Miaina anatina tontolo izay androitana ny fifantohantsika isika rehetra, ka raha manao safidy isika manolotra ny fifantohantsika ho an'ny hafa, dia tena fanomezana lehibe zany ary fanasitranana ny fo maratra marobe. Zava-dehibe mihitsy izay fiheverana ny hafa izay amin'ny alalan'ny fiainoana sy ny fahatakarana sy zavatra tena tia ny ambara izay. Indraindray izany moa tsika tsy miezaka mantatra izay tia ny ambara, fa mandinika fotsiny maminany hoe zao izay ny tia nolazaina, kanefa tsy mba miresaka amin'ny akory hoe izay marina ve le tiana ho lazaina, fa dia eritreretina mangina any le izy dia indraindray efa miampita any amin'ny olo-kafa mihitsy aza, kanefa tsy mifanaraka amin'izay zavatra tena tiany le olona ho lazaina akory ny fahasoana ho azy, dia manimba fifandraisana le izy. Ny fahavononana anakatra izay zavatra tsapan'ny hafa sy ny fiezahana mantatra izay tena tiany ho lazaina izay, fa tsy izay heverinao fa tiany ho lazaina, dia zava-dehibe eo amin'ny fifandraisana ary mila fihezina tsara izay mba tsy hiteraka olana. Inona fa misy ho tsakotsakoana, ifampiresahana, ifampidiniana eo anivon'ny fianakaviana indray zany, eo anivon'ny mpinamana, eo anivon'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, anatsarana ny lafin'ny fiainony eo amin'ny fifandraisantsika. Dia izay koa namarana fotoanantsika teto androany, manao mandra-peona indray ny namanao Elion sy Yatsa. Antokobihira, Zanakasisy, Morondava. Nisiny andao mirenge favelo Jesosy behatea ny voan'ny fasatsina hatao tsika miala nao mirenge tsika iaby nao miantsa renge azy ulahi mirenge miantsa anabo feonare Amoangi mati zeni nuwasi manantena famu wanya nura katika haitazi Naumberenge Tika yabi Mianza Zenge yazi Ulahi Merenge Mianza Feunare Naumberenge Tika yabi Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Isindi da famarini ni andro isotswani etui vafahamisa fakamadini sunuti waru Daulagi
fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Isaorana ny raintsika ny an-danitra mbola manome tombonandro antsika ianarana ny teniny. Miaraba sy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Epistily ho an'ny Hebreo ho antsika, izany no lohahevitra nodinitsika nandritra ny andro vitsivitsy. Ny anarantsika teto fa nandalo fotoan-tsarotra ny kristianina tao amin'ny vanim-potoana ny testamenta vaovao. Niresaka ny amin'izany ny mpanoratra kristianina antsoina hoe David de Silva ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Perseverance in Gratitude tamin'ny taona 2000 takila fa 12. Hoy izy: nanana fomba fiaina izay no heverina ho nanohitra ny fiarahamonina, eny nanakorotana mihitsy aza ny kristianina. Noraisina ho toy ny fatokina amin'ny fanjakana sy ny manam-pahefana ary ny sakaiza sy ny fianakaviana, ny fatokina amin'ireo andriamanitsy izy izay naseho tamin'ny alalan'ny fanatrehana ampanajana, ny fanaovana sorona sy ny toy izany. Naneho ny fanoloran-tenan'ny olona ho amin'ireo fifandraisana ny azona ny firindrana sy ny fahombiazan'ny fiarahamonina, ny fiankofana tamin'ireo andriamanitra marobe. Rehefa tsy nanao izany ny kristianina tahaka ny jiosy, dia no heverina ho toy ny mpandika lalàna sy mpitondra fanakorotanana teo nivon'ilay fanjakam-be. Mety ho tratry ny fahoriana sy akiviana avokoa ny olona rehetra, na dia izay matanjam-pinoana indrindra aza. Hitantsika izany teo amin'ny fiainan'ny Eli. Soa ihany fa misy fanafody omen'Andriamanitra. Nanoratra ny amin'izany Ellen White, ilay mpanoratra kristianina, ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Mpaminany sy Mpanjaka, takila fa 420 sy 520. Hoy izy: misy fanafody mahomby ho an'ireo izay manana fo kivy, dia ny finoana, ny fivavahana, ny asa. Ny finoana sy ny asa dia manome fitokiana sy fahafahampo mitombo isan'andro. Moa alaim-panahy anay kotary ny fanahiana manjombona na ny fakiviana lalina ve ianao? Eo amin'ny andro maizina indrindra, izay heverana fa toa manohitra anao avokoa ny zava-mitranga, dia aza matahotra. Minoan'Andriamanitra, fantany izay ilainao. Mahery indrindra izy. Ny fitiavany sy ny fangorahany tsy talany dia tsy mety ho tofoka na oviana na oviana. Aza matahotra fa sao dia tsy matateraka ny tiany fikasana nomeny izy. Omeny ny mpanompo ny mahatoky izay ilainy. Hoy ny apôstôly Paoly hoe: ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny faninjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Reto misy hevitra roa saintsaintsika atỳ am-pamaranana izao fiaraha-mianatra izao. Ny anarantsika fa nahatsiaro meloka ny olon'izao tontolo izao teo anatrihan'ny fahatsaran-toetra ny kristianina voalohany. Ahoana ny fomba hivelomana amin'ny fiainana kristianina tahaka izany eo nivon'ny fiarahamonina nefa koa tsy manao tsinotsinona ny fomban'izy ireo? Ny tsy mety dia ny maneho fihetsika sy fiteny izay manimbazimba ny fanaon'ny hafa. Amin'ny fotoana sasany anefa dia manafotoana ny olon'izao tontolo izao na dia ny fisinao sy ny fanginanao aza. Jereo no nanjoan'i Jesosy. Inona moa ny ratsy nataony? Tanteraka taminy anefa ny faminaniana. Ao amin'ny Salamo 124 manao hoe: halany foana. Fantatsika ny toetra ny fiangonan'ny Laodikia, izay fiangonan'ny andro farany eo amin'ny Apokalipsy 7:4-12. Fianarana aliana ny fampitahan'io fiangonana io amin'ireo kristianina Hebreo izay nanoratan'i Paoly taratasy. Manasanao anao izany fampitahana izany ho anao manokana. Azo antoka fa misy toetra mampitovy sy mahasamihafa azy ireo. Ny zava-dehibe ho an'izy roa ireo, izany hoe ny fiangonan'ny Laodikia sy ny kristianina Hebreo, dia ny fioaran'ny fahasoavan'Andriamanitra
ny fahalemetsika mpanota miraikitra amin'ny fahotany sika fa ny fitiavan'andriamanitra kosa miraikitra amintsika tsy aleo ve miraikim-piti amin'ilay raintsika tompon'ny fiainana hivavaka isika. rainay izay any an-danitro resy lahatra izay fa ny tantarany zanak'Israely tany anefitra sy ny kristianina hebreo tao amin'ny fiangonana voalohany dia tantarana ihany koa. Tehirizo amin'ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny teninao izahay ary ampio hanana fiainana manome voninahitra anao amin'izao andro faran'izao. Omeo faharetana izay amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra maro eo ampiandrasana ny iverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra no niarahanao nianatra taminay ny fahasoavan'i Jesosy anie ameny ny fonao. Manantenam-bolo tafoana aminao ao amin'ny fiaramianatra lesona hafa ny mpiaramianatra aminao Kalebandretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma tompoko. Dominique sy MR Fontsy. Zay voasoratra ihany no tsy ahiviko eto izaho, ikorontana ny tany lavo izaho rehetra izaho. Very hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany koa, fahoriana nalikisa mbola hitranga etoko. Maro ireo olombo afity zay ho voafitaka, fa ny alany ireo dity miala izy nisitaka. Fa ianao manahoana olitsoro foana ve, na handrava manolona ireo sedra marobe. Hoantsika izay tavela mbola verinay ihany, fa ny Tompo tsy mahela reo teny fikasana. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.